Favaoany von'ny polisy pirenena kosa izay makalaza ny fahatelo amby dimampolo taona ny tsy ny fitandronana fandriampahalemana ihany na ny filaminana ihany no sahanin'izy ireo fa dia mandray anjara mahavitra ihany koa ao anatin'ny fanatanjahantena ny polisy pirenena taranja telo ary no nentin'izy ireo nanamarika izany fankalazana ny fahatelo amby dimampolo taona izany dia ny taranja fototra atletisma, ny baolina kitra ary ny taranja basketball. Raha tsika ao anatin'ity famidinana ity nihetsika tetsy Mahamasina omaly tontolo andro. Isan'ny tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny fahatelo amby dimampolo taona ny polisy pirenena ny lafiny ara-panatanjahantena. Taranja telo ny fananan'ireo mpitandron'ny filaminana araka izany dia ny taranja baolina kitra, taranja basketball ary ny taranja fototra atletisme. Tsy nanavahana akalona ity fankalazana ny fananana ara-panatanjahantena ity fa afaka nandray anjara avokoa ny rehetra. Teo amin'ny taranja fototra atletisme ary dia ny mini marathon fiodinana ny farihana nosy izay ny farina tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina no nandraisan'ny rehetra anjara. Roa faingo 5 kilometatra ny ara-vilan-darana tsy maintsy novotaina ka toy izao ny vokatra tamin'izany. Ho an'ny latsaky ny 90 taona lehilahy, tanany larana voalohany nandrenandrasana avy eo amin'ny komisariany Sabotsina Mena 7 minitra sy 3:20 sekondra. Larana faharoa Razafy Mampijoro Tavason komisariany Tsaralalàna 10 minitra sy 5 sekondra. Ary ny larana fahatelo Terakotonarivo Rado avy eny amin'ny ENSP Anivato 10 minitra sy 2:20 sekondra. Ho an'ny sokajy mihoatra ny 90 taona mbola lehilahy ihany nahazo ny larana voalohany Lalahy Florentin 2:20 minitra sy 7 sekondra. Larana faharoa Rakotomiandrosoa Olivier avy amin'ny Sikasy Antanimora 2:20 minitra sy 7:20 sekondra. Ary larana fahatelo Rakoto Maharzaka avy amin'ny komisariany Tanjombato 2:20 minitra sy 7:20 sekondra. Eo amin'ny sikajy vehivavy dia ny tanany larana voalohany Rahery Mampionina Mélanie Odette avy eo amin'ny CSP ny 3e arrondissement 12 minitra sy 4:20 sekondra. Larana faharoa Maminirina Marie Eliza avy eo amin'ny CSP 8e arrondissement 4:20 minitra sy 4:20 sekondra. Ary larana fahatelo Rasolofanta Ratianjanahary 5:20 minitra sy 4:20 sekondra. Teo amin'ireo taranja iraisana kosa dia nisongadina ireo polisy tsy manao fanamiana rehefa miasa, manoloana ireo polisy tsy maintsy manao fanamiana rehefa manatanteraka ny asany. Teo amin'ny taranja basketball ho an'ny sokajy ny 70 taona dia ireo mpitandron'ny filaminana tsy manao fanamiana izay manao akanjo mainty amin'ny sary no ny bata ny amboara rehefa nandresy ny mpitandro filaminana tsy maintsy manao fanamiana rehefa miasa tamin'ny isa 2:20 no 4:30. Ho an'ny mihoatra ny 90 taona kosa dia tsy niova ny mpandresy fa mbola zareo mpitandron'ny filaminana tsy manao fanamiana ihany no nivoaka nandresy tamin'ny 12:20 no 7:20 manoloana ireo mpitandro filaminana manao fanamiana. Teo amin'ny baolina kitra ho an'ny sokajy 70 taona ny miakatra dia mbola zareo mpitandron'ny filaminana tsy manao fanamiana ihany koa izay manao akanjo fotsy amin'ny sary no nivoaka mpandresy nanoloana ny mpitandron'ny filaminana manao fanamiana tamin'ny isa 2 mihoatra. Tany amin'ny fidirana faharoa ny fanalavam-potoana vao tafavoaka ny tsy manao fanamiana izay nitarihan'ny ministry ny filaminam-bahoaka Arandimbiso Blaise Rissard. Vokatra teo amin'ny latsaky ny 70 taona kosa dia nivoaka mpandresy ny polisy manao fanamiana nanoloana ny reste du monde tamin'ny isa 2 noray. Tamin'ilay fanamiana araka ny efa voalaza tany am-piandohana tamin'ilay fampikafana azy tamin'ny 30 septembre izay fahatelo taona dia hofaranana amin'ny sportif ilay izy izay misy ahitana discipline telo dia ny atletisme basketball tamarina teo sy ny atletisme dia izao fananana football. Ny antony araka ny voalaza koa dia hoe unité, sécurité, développement. Ao anatin'ny fahasakinana izao manafin'izay no ampisinany fandriampahalemana ary fandriampahalemana atongavana ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eo anivon'ny polisy pirenena mandray anjara amin'ny fananana eto amin'ny firenena manahoana ny fahitanao ny atao hoe nivoan'ny polisy pirenena zay ny aloha fa raha ny polisy pirenena eo amin'ny hoe gospel ao ny taranja football, ao ny basketball, ao ny kickboxing, ao ny athlétisme. Raha tsika malala amin'ny teny vaovao reny fa ny police nationale dia tonga ny alolobe any foana
fa saingy mbola tsy ampy kely moa le izy dia mbola voatsarainy fa tena mandray anjara izay amin'ny fiadina tombaka Madagasikara. Nasehon'ny polisim-pirenena tokoa teto ny firaisan-kinan'izy ireo teo amin'ny fidirana faharoa mantsy dia nivadika ny lalao tany amin'ny akanjo manga manao fanamiana indray ny minisitra, nanjaka araka izany ny fair play.